Naona ni maso anggaluan rasida lundrano. Naona ni saina uvalalani rasamu di panina. Maheri mamai Ruita pananai Ritu puranai. Nauna Nifu Utsutuvana Taseda Ateruvana. Nauna Utsi Wadaladala Rajana Kamalala. Ina Silalaina Ubidu Lenalaina Unava Maraina Kalefa Rajuo Isotu Iratu Asada Tuiza Tisana Titia Kuri Ufanini Kuana Famaya Rurura Rino Amina My mother Sati minua faidu perumanai ti kumada kisa. Amina, my mother, de mana piana yani sati minua faidai perumanai ti umara kisa ti umara kisa ti Inartuko. Faly miarabantsika amin'izao hariva ny alahady zao. Ny andro vaovao. Tena tsy naheno mihitsy ary
tsy afenina fa na maheno arotsika dia tsy de mbola tena hoe mari-potitra sy tokony ho lazaina eto ka de miandry fa gasy ozy ny fitenenan'izay. Maromaro moa reo nanontany ahy hoe fa ahoana no mahataraka azy sy ny karazany de hoy aho hoe adinontsika mianakavy koa zao akanjonareo zao merci monsieur Jocelyn. Adinontsika le condition an'lizy hoe évaluation anie le izy ary ministère par ministère zany a de eo bonjour bozy eo zany mahatonga an'izy mety ho taraiky nefa taizana zany manana ho lazaina ihany tsika ny amin'io rehefa any amin'ny fandaharana fahatelo. Ny androany aloha zany a de resaka tsika momba ny hoe inona marina no tena ketrika eritreretin'nga premier ministre satria dia manana olona izy maromaro ampiasainy manao an'ity zavatra tsy manjary rehetra ity ary une fois indray tafaverina indray ary rehefa nangingina sy mipetrapetraka momba azy dia mipoitra indray nga député Nicolas de nga député Nicolas mihitsy am'izao fotoana izao no mijoro sy mandeha mitety olona, miantso olona, manaziva olona, andoto ministra roa telo ao anatin'ny gouvernement am'izao fotoana izao ary animba ny imazin'izany ministra zany tanteraka tena hoe manapotika mihitsy asa angaha ny filoham-pirenena ve no mampibaiky ny PM manao an'izany sa ny PM hodiny atsika mitantasika eto de resaka kely koa tsika ao anatin'ny tantasika ny knapp sa dia mbola tafiditra ao ihany koa ny hoe ny PM midongy plasy. Faharoa voalohany tsika amin'ny vetikevitra lehibe de resaka ny hoe avoairam-bola any amin'ny fahatelo tsika dia iresaka momba ny remaniement. Dahoary ty izy ty dia karazany ataoko hoe valibabena ho an'ny fiangonana FJKM Antarandolo fitiavana. Manana toeram-pampianarana zany fiangonana zany antsoina hoe tsy haiko am'izao fotoana izao raha mbola lazaina ty Collège Roselina. Nisy fotoana nianarako tao anatin'io Collège Roselina io herintaona angambany roa taona raha be indrindra tsy tadidiko intsony ary tsy afeniko fa anisan'ny fotoana nampahay fianarana ahy nanomboka nitiavako an'izany fianarana izany satria rehefa tena nikajiako sy nieritreretiko ny zavatra nitranga dia ohatran'ny vao vitako ny fianakaviana ihany aho nalefa tany Fianarantsoa zany satria Fianarantsoa tamin'izany de tsisy distraction ary tena tsisy n'inona mihitsy azonao atao amin'ny maha-tanora anao fa de vao tery ianao mianatra lasa tia fianarana ianao ary hitako napety ahy le izy tamin'izany Collège Roselina zany raha mahatadidy ahy zareo nianatra tao vao nanomboka ny taona mandrapahatapitry ny taona teo voalohany foana tsy mitokantena hatramin'izany fa tany no tena anisany hoe nitiavako fianarana. Tsy mbola henoko hatramin'izay nenako ty hira ty fa de alefako eto valibabena ho an'ny FJKM Antarandolo ny chorale Mirage Asafi FJKM apetraka eo ampelantananao ny riraiko satria tsy afenina fa ity fandaharana ity de apetraka ampelantanan'ny ray foana ka araky ny teneniko isan'andron'andro rehefa ao anatin'ny clubny tsy mino ianao de aza manaraka an'ity fandaharana ity satria lasa mampiditra devoly ao anatin'ny sainao fotsiny na haine ao anatin'ny sainao. Dahoary apetraka eo ampelantananao raiko Asafi. Androany izy ity vao hiaraka hieno azy tsika ho fa nareo mety efa naheno azy fa zaho vao androany. Dahoary Napetrako eo ampelantanana riraiko ny fiainako be sy ny azia
Ninatusitrana Miafinani tamana Apita kwewa Pera tanana Riraju Fahabitu Kumugurume Nunau Nufuruni Nawizaka Nizuku Kaiseda nireta nafarina natana Siyari tirewadi maruluku Evakusara kuo utu kuire Nizaka nimangidi teraneku Mitezindai mande, mitudika mitere, kafauni, ulana mama tutsai. Mitezindai mande, mitudika mitere, kafauni, ulana mama tutsai. Sanjamani Chuyana, Anafakani Katangu, Futuo Anamire, Silence Namiku, Asuba, Wana, Anaturi. Sanjamani Chuyana, Anafakani Katangu, Futuo Anamire, Silence Namiku, Asuba, Wana, Anaturi. Nitakwenda bila tanana biraiku Nifiana kubesia sia Nini nandusi tana Miafinani tamana Nitakwenda bila tanana biraiku Fami juri tubulume lunau Nufuruni na wizaka nijuku Kaiseja niret na farina natala Siari tirawadi maruluku Evakusara jua utu kuira Lizaka nimagidi tsenanyaku Betezi jewante Itudika mitere Kafauli ulaname matuchai Betezi jewante Itudika mitere Kafauli ulaname matuchai Dinera, afaony olana mamatotra azy. Zay le fatra zany amin'ity ity apetraka am-pelantananao riraiko ny mbay rehetra. Resakitsika momba ny hoe raharam-pirenena amin'izao fotoana izao
Ary marina reno manao ray marika ato hoe tsy mety teraka ohatrany Ambatobevoka. Nonona goavy ve le filoham-pirenena sa inona ovaliko daholo zay rehefa avy eo fa iresaka tonga dia atambatritsika le izy satria mba tsy hampalavalava an'izy, atambatritsika amin'ireo monument, atambatritsika amin'ny IPM, atambatritsika ny CNAPS, fa alaontsika tonga dia iresaka avy hatrany momba ny Rambola Jona, Sara Jona, tsy haiko ny tena anarany, fa ho resahantsika momba ny Rambola. Tratrika tokoa miarabantsika rehetra ary noko fa mety hitondra vokatsoa atsika rehetra ary indrindra fisokafana ny saina sy ny fanahy satria izay manko ny maso indrindra ity fandaharana ity. Rehefa niady hevitra tamina teo niady hevitra fa niresaka tamina namana akama anankiray aho dia niresaka ahy dia ohatry izy tamiko hoe ny marina anie ozy Razoky tsy azon'ny olona le positionnao e, ary le positionnao ozy izy indraindray ianao mandoka, indraindray ianao mamely, ary ny tena olana ozy izy tena tsy fantatra mihitsy hoe aiza ho aiza iza marina no toananao. Dia aiza io ah. Dia izaho zany tsy afaka miteny hoe io olona io tsy manaraka anahy, tena manaraka anahy mihitsy le olona matetika isan'andro. Fa mpanao gazety io manontany amiko io ah, fa ny olana zany dia zao ah, tena izy tsy hoe le olona ny diso na hoe zany tsy mahay, fa ny olana dia ny malagasy zany tena tia manao safidy anankiray amin'ny politika. Ary tena tsy mety amin'ny malagasy mihitsy zany hoe atsy ianao dia mivadika atsy. Haran'ny malagasy zany ny mpamadika raha ohatra izay no lazaina. Ka amika tsy azon'ny malagasy zany le hoe mivadibadika ianao raha izay no ilazana azy ao anatin'ny fanadihadiana sy ny zavatra ho tenenina. Ohatra nareo ohatra hoe tsy indray mandeha na indroa no mamely moa filaza azy, fa ny hoe ny tena filaza azy amin'ny fitenin'ny mpanao gazety dia hoe manao observation. Fa amin'ny malagasy raha vao manao observation ianao na kritika dia io indray fa mamely an-Ravalomanana. Tsy indray mandeha na indroa no manao observation ho amin'ny Ravalomanana, amin'ny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina, amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina. Tsy indray mandeha na indroa no mandoka eny fa na dia Ratsirahonana raha no Belalala mandoka an'ireo olon'ireo. Inona marina zany no tena ataoko entre guillemets alohan'ny andehanantsika lavidavitra ity resaka ity ah, inona marina no tena position-n'le bandeux. Dia izao ah tokony lazaiko, tsy hoe tokony fa tsy maintsy lazaiko anareo. Rehefa manao gazety ianao ary tianao no hoe crédible amin'ny zavatra ataonao dia voalohany indrindra tsy maintsy impartial ianao. Tsy afaka ianao hoe momba an'ry dia mamely an'ry dia mivadibadika eo ianao sy ny karazany.
tsy maintsy ny zava-misy sy ny zavatra marina ary ny zavatra tokony misy foana ny teneninao. Tsisy olona feno zany. Na ny tenako eto ara dia matetika tao anatin'ny efa taona ho aho zay intelo aho zay miala tsiny, efa taona ary zany miala tsiny teto amin'ity fandaharana ity, ary ny tiako tenenina hoe tsy maintsy ny mpanao politika dia tsy maintsy manaonao foana, ary ny mpanao politika dia matetika manaonao foana. Ka mba te ny hananana zavatra tsara mitenenana hoe ory zalahy tsy mety zany ataonareo zany, ory zalahy nareo ve nde hitondra fanjakana de tsy menatra akory nareo eo amason'ny mpanaradia-nareo no mijangajanga, nareo ve ry zalahy sénateur isaky ny faritra andalovanareo dia anananareo sipakely daholy any amin'ny lalana andehananareo any, sao de mba tsy modely zany. Madoka indray an'le sénateur ohatra hoe nahafinaritra mihitsy mijery an'le sénateur fa naka initiative alohan'ny fitondram-panjakana, mahafinaritra mihitsy ary tokony ilainy nge ara-valimana ao anatin'izao resaka dégâts cycloniques zao, fa na de yaourt omeny fotsiny ara gratuit de tena tsy voavidy vola ho an'ny zaza sy ny tanora, indrindra ho an'ny fitombon'ny zaza malagasy. Tena tsy mety mihitsy ny ataon'ny ravalimanana amin'ireny tsy mandoa impôt sy taxe ireny, satria misy conséquence amin'ny développement zany sy ny fanamboaran-javatra sy ny karazany. De azahoana loza sy hopareny ny fitenenana zavatra ohatran'izany. Ka hiditra amin'ny kahandram-bola isika, zay moa ny fiantsoana azy, zay koa no nabotrabotra azy, fa de miala tsiny tompoko fa raha misy ny mahalala ny anarany complet de mba alefaso eto, satria ohatrany tsy manaja olona ny hoe tsika miezaka manaja olona foana, ny hoe tonononao fotsiny amin'ny anarany incomplet le olona, tsy mety mi-écorcher anaran'olona zany, fa mba miangavy tompoko mba alefaso eto raha mba misy manana ny anaran'ny raha-mbola complet. Fa ny tadidy de hoe mbola Rajona raha tsy diso aho. Bon, alohan'ny midirana amin'ny tena hoe votoatin'ny resaka moa zany de tsara ihany ny milaza ny zava-misy, na hoe ny zavatra misy iza marina moa raha mbola na hoe mbola Rajona. Ny mbola Rajona dia tanora teo amin'ny ina moa le quartier Tsekadivato, de eo akaikin'ny misy épicerie zay sinoa, de eo akaikiny eo misy fanasana tomobila, mijorojoro teo izy ary manana namanamana teo izy, de be dia be ry zareo ny teo. Ary taty aoriana dia raha mbola dia lasa niarakaraka nahita fréquentation de tafiditra tao anatin'ny milieu-ny andriamatoa Mamy Ravatomanga. En même temps izy lasa mpinamanamana tao niaraka tamin'ny Narsona, sao tiako le tantara, Narsona na hoe Coco Bezarco, député amin'izao fotoana izao, zay tanaka havanany andriamatoa Roland Ratsiraka tamin'izany andro zany. Amin'ny transition io zavatra io, tany amin'ny 2009 tany zany. Ka rehefa teo akaikin'ny Mamy Ravatomanga teo izy dia Mamy Ratovo sy ny karazany dia hirakiraka tao i Coco sy i Rambola. Ary nomena mihitsy ara toerana avy eo tamin'ny transition sy ny karazany. Zany hoe mpinamana zany reo ary sokina mifakahita an'le zavatra, satria ny zavatra hita tamin'izany andro zany mbola nisy de nisy ny boîte de nuit, matetika ireo no any Tamatavy no mifankahita ary miaraka
De ny andro maraina sisa no mampisaraka an'ireo, zany hoe amin'ny 2 maraina any, dia matetika ireo no mandeha ao amin'ny Pandora boîte de nuit ao Tamatavy tamin'izany. Tamatavy moa kely ka raha andeha hody any amin'le misy hôtel vaovao zay any amin'ny rotony aéroport Salazamahiny, dia tsy maintsy mandalo eo amin'ny Pandora ianao de hitanao daholo mouvement-ndreo zany. Ianao mody ary ianao tsy afaka hiaraka hipetraka amin'ny zalahy aty amin'le hôtel aty Tamatavy satria tamin'izany moa zay hiady và. Ny tena koa maro garde du corps de tsy maintsy tamin'le hôtel amin'ny lalan'ny Salazamahiny no mipetraka, lalan'ny aéroport iny. De mba azahoana renseignement de alefako ny tanora miaraka amin-tena de mba mijerijery, maka sary sy ny karazany ny fihetsiky ry zalahy reo. Donc fantatro zany jusqu'au moindre détail hoe makaiza ry zalahy, iza no miaraka aminy, ary ahoana ny fomba fivoahany amin'le Pandora. Rehefa ratr'izay, rehefa tonga le fotoana hoe hody am'izay ry zalahy, de misy ny tanora zazavavy manaraka na alefa aloha. Zany moa zany raisin'ny sasany hoe vie privée, tsy mampanino zany fa tsy tohizantsika le resaka am'zay. Fa ny tena marina zany tena akaikin'Andriamatoa Mamirahavatomanga izy. Rehefa tonga ny candidature-n'Andriamatoa Rajoelina Romampianina dia fantatritsika fa nanampy an'Andriamatoa Rajoelina Romampianina ny Mapara sy ny TGV tamin'izany andro zany, ary lany sosoa Andriamatoa Rajoelina Romampianina. Misy tsy mifanarahana moa tao satria adin'zareo samy zareo tao, de niteny Andriamatoa Andry Rajoelina hoe tsisy mahazo makany amin'ny Rajoelina Romampianina, nametraka ny didiny koa Andriamatoa Mamirahavatomanga, fa ireto irakiraka anankiroa nahita hoe occasion ho anay zao hiakarana sy hisondrotana eo amin'le laharana amin'ny sosialy na ny couche social na ny hiérarchie sociale hoe eto zay no occasion anao ahafahanay midéfier an'ireto mastodonty anankiroa reto, faiza ve de zay de ho mpiasa an'lahy isan'andro eto, hatramina resaka vehivavy lahy de zay no manao sy mikarakara ny momba an'izany, lasa ino izy teo mikarakara ny basy besoin an'laisany. C'est une occasion pour nous d'émerger dans le social, dans la société. De raha tena raisina zany tsy nanaraka ny baikin'Andriamatoa Rahavatomanga sy Andry Rajoelina, i Coco Bezarko sy iza moa ty izy teo, i Rambola Jona. Ny ngia Coco Bezarko mbola grave be miohatra amin'ny ngia Rambola, fa tsy androany moa no ilazana an'izany satria tokony ho fantatritsika hoe Andriamatoa Rajoelina Romampianina manao prestation de serment à Mahamasina, miainga avy any Vohimar ny sambo, manao embarquement en haute mer, dia lasa direction Singapour, 30 000 rondins de bois de rose, zay tsy any Andriamatoa Rajoelina Romampianina ary tsy fantany akory. Ary io zavatra io rehefa lasa tany, misy olona nandray acompte-na 5 millions de dollars, satria 10 millions de dollars ny fanarahana zany commission, dia ny zavatra fantatra. Taloha tonga de tsoriny ngia Pablo no nandray ny 5 millions de dollars, ary ngia Coco no miverser an'izany tany amin'ny compte offshore any ivelany an'Andriamatoa Pablo. Raha natadiditsika voarinirinotra tamin'iny affaire iny na ministre Vonomiera
Andriamatoa Antelme Raparana. Fa zao, ny zavatra nivoatra tao anatin'iny zavatra iny dia entre-temps rehetra bandy rehetra le irakiraka nahazo plasy dia fantatrareo toy an'izay hoe en péril les 5 millions de dollars ambiny saboteniny nandray ny 5 millions de dollars voalohany ny marchandise dia tratra tany Singapour. Zany hoe salopén'lery zany ny opération. Raha mbola eo anelanelan'izay dia nahazo fatokisana ambony ary rara ny fatokisana mena filoham-pirenena olona anankiray ohatr'izany raha eo amin'ny raha ny tantaran'i Madagasikara amin'izao iny. Rara ny confiance mena olona ray tahak'izany satria ny masoko no mahita hoe ahoana ary inona ny zavatra vitany Andriamatoa Rambola. Ny zavatra vitany ao anatiny tamin'izany dia anisany anankiray satria ny tenako izao no anisany victime vivante tamin'izany fatokisana mihoapakany izany. Niasa tany Dubai nandritra ny 2 taona ny tenako. Nanana contrat tany aho ary tsy nieritseritra akory hoe hiverina tany Madagasikara. Satria nandeha dia nandeha ny asa nataoko tany. Raha tianareo tsy mampanino anahy, lazaiko anareo tompon'andraikitra voalohany aho ny amin'ny fivarotana, zany hoe commercial no misy ahy zany. J'étais le premier responsable de l'Afrique francophone amin'ny resaka vente-na véhicule armé blindé averiko. J'étais le premier responsable du projet dans le secteur commercial, tout ce qui est vente de véhicules blindés pour l'armée. Fa nohon'le fahaizana mitsikaraka sy efa zatra mitantana orinasa dia hitako tao anatin'le orinasa fa tsy nanana fifandraisana tamin'ny Libye le orinasa miara-miasa tamiko. Dia nataoko izay nifandraisana tamin'ny Libianina. Raha tianareo indroa intelo any tany indroa après un guerre dia nalafo à peu près une 60aine de véhicules blindés ohatran'ireny nentin'ny Andry Rajoelina tany Madagasikara anankefatra ireny. Tsisy dikany akory ny vidin'ireny, même pas 65 000 dollars. Dia izay nampisongadina an'izy. Ka rehefa tsara sy hoe tena confortable ny tena zany dia hoe anambady moa ny eritreritry ny ampanambady ny zanako aho tamin'izany dia nividy tomobile anankefatra. Ny orinasako koa nandeha tany Madagasikara malgré ny opposition ny fanaovana tamin'ny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina satria ho an'izay matadidy tena anisan'ny opposant raha misy telo tany mba fa efatra ny tenako tamin'izany. Dia tsy mbola nisy nanana majera ty zany tao Madagasikara tao fa elako ty. Na za miteny an'izany raha vitsy ny mahalala hoe inona zany majera ty zany. Tamin'izany andro zany nividy majera ty 4 Porto GT en plus. Jereo tsara zany amin'ny Argus raha tianareo. Dia
Grenazy izy a, cuirany intérieur-any, toute option zany. De mividy Jaguar koa zaho. De mividy tomobile efatra tsy tadidiko le anankiroa, de Mercedes ML, de Porsche Turbo S Cayenne, marron zay izy. Vitako sosoa ny asa na fanaovana tamin'ny fanjakana, nandalo apely dôfa zany tompoko, nandalo apely dôfa ialako tsiny mihitsy ho an'ny hoe népotisme sy ny karazany. Ny olona miteniteny an'ireny manko ho sahirana ireny. De zao, société existante tompoko. Un moment tara, ary tena tara tapoka teo, tambatambatra tao ny facturanay tsisy mivoaka. Ny tomobile efa tonga tany Tamatavy. Ny erreur fondamentale tena nataoko de zao, nataoko tamin'ny anarako le tomobile sasany, ary teo le ML rehetra no nataoko anarana olona, anaran'ny vadiko izy raha tsy diso aho, zay tsy fantatry zalahy. Le ML tafavoaka, le Mercedes zany, fa le tomobile anankitelo izy amin'ny anarako tsy tafavoaka. Aty ambadika bloquendralà ny facturako amin'ny anarako tao amin'ny finance zany. De ny erreur tena fondamentale nataoko par le biais an'Andriamatoa Maurice Tsiavonana, non, mbola talohan'iny hiary Andriamandrantsa. Zany zavatra teneniko anao zany hoe 2013 zany. Fantako tsara ny parc automobile ao Madagasikara. Dia rehefa bloqué ohatran'izay de ny erreur nataoko par le biais an'Andriamatoa Maurice Tsiavonana de nanatona Andrambola. Hoe mba miangavy aho mba avohay ny tomobiliko. Ary heureusement, une partie ny facture fotsiny no naseho taminy. Fa ny tsy azoko tao-tsaina zany tamin'izay de hoe tsy maintsy hanao enquête izy hoe ohatrina marina ny volan'ny rangahy teo amin'ny finance à travers ny anaran'le société. Heureusement fa société anankiroa telo ny entrepreneur moa zany hoe manana société roa telo izy, ary le tena contrat ngeda be matetika tsy ataony amin'ny anarany. Fa tsy haiko, mety ho hitan-dralahy ihany angamba ny ohatran'izany. Voalohany indrindra tany izy, hoe aza matahotra. De tsy natahotra tokoa ny tena fa lasa miverina tany Dubai ny asa. Verina afaka 2 volana, raha tsisy fivoarana le izy, de ny zavatra navaly anahy de hoe na ny tomobile na ny vola de hoe oka aloha ny, non, efa taty amin'ny 2017 kaiky, miala tsiny 2016-2017. Aoka aloha ny fa alao vita ny fifidianana de afaka daholo ny volanao sy ny tomobilinao. Ahoana ho aho? Ny tomobiliko anie efa mety ho tratran'ny limitiny douane ho ahy e. Aza matahotra anao moa izy fa zany eto. Tena matahotra ho aho. Fa tsy mety amiko zany. Aleo avoaka ny tomobiliko. Ianao zany au moment tena hoe tsy afaka. Ary tena hoe asa angamba ny une semaine alohan'ny lavanty vao hitako ao anatin'le listany atao lavanty daholo ny tomobiliko. Mise en place ny transfert amin'izany satria ny tena tsy de nahalaha olona gasy firy tany Dubai hoe
sao dia hisy hividy devise nareo, dolary nareo na dirham nareo. Dia nihazakazaka ny olo tamin'ny Madagasikara hiratirapiana an'ilay lavanty. Izany hoe hovidiana indray zany ny tomobilin'ny tena satria misy valeur sentimentale partageko zany na hoe hiainako tamin'ilay majera ty satria omeko ny zanaky ny namatoa io sady hitondra amin'ny mariaziny ka to dia mariaziny izy mivady zany. Tsy azoko le majera ty fa le zavara ny azoko tara adiny iray tokoko nanaovana versement efa nomeny-dralahy olo-kafa. Le Porsche moa zany dia nijerena fotsiny. Bref, tomobile telo zany nanjavona ary tena nanaiky aho hoe enjana ny ny manipulation nataon-dralahy tao zany ary tsy afenina fa tena tezitra tamin'izay andro zay ary navita nanao menasy any mbola mihitsy. Fatany tsara ny tantara zany. Rehefa tsy meny laisa ny volako zany dia andeha hody any an-dafy aho. Ary zaho miteny an'ilay fa mafy laisa anao. Raha lany eo Andriamatoa Rajaonarimampianina. Lany zay ozy, hitanao tsara ozy fa premier tour zay dia lany. Eny ny ara 2017 any niala tany Madagasikara tompoko. Tsy nisy resaka mamirafaty zany. Niala satria nanomboka hitako hoe enjana ny combat satria nifananako mihitsy nisotro ampidiry combat avy ny zanako mihitsy ny sakanan'dralahy. Oui, merci lalahy narakoto mamonjy. Prestidigitation. Tena satria tohana be le foko ny tantaran'izany lalaina dia ohatrany hoe mamerina zavatra mafy ny ainan'ny tena. Mafy anie zany hoe mba jereo nividina Mazera ty 4 Porto GT zany année 2014, 2017 tsika miresaka eo. Dia mba jereo kely dia hitanao hoe tena mafy zany. Dia tsy mivoaka ny vola zany ny tomobile nanjavona. Tiako tenenina anareo hoe tena mafy tampoka zany ary bonsoir monsieur Mamitino. Tena hoe tena nakaroka tena samy voadona kely mihitsy zay mivady tamin'izany. Nifankahita tamin'ny satria mpiara-mianatra tampoka ny rahalahy ny Andriamatoa Rajaonarimampianina. Ary nodimandry moa io akamako io, tena akamako be zany. Satria na teo amin'ny fitondrana ary Andriamatoa Rajaonarimampianina ka nanohatra azy dia mbola niinvité nidala foana tamin'ny mariazin'ny zanany ary le ny fianakaviana roa tonta koa moa mifandray sy ny politika ny ampisaraka ny fianakaviana roa tonta. Ka rehefa nisy karazana hoe famangina taty an-dafy dia tsy nisalasala ny tena namangy nitsapa alahelo ary ça a été aussi une occasion pour se réconcilier pour de vrai. Ary tsy tamin'io andro io no niresahana ny zavatra mampalahelo ny fo fa niona autour d'une table dia niresaka mifanazava. Rehefa nitantaraiky le tantara dia tena hitako mihitsy tao anatin'ny masony izy mivady, masony Andriamatoa Rajaonarimampianina. Surtout fa taitra be izy. Taitra be izy ary Ramatoa Voanga Rajaonarimampianina moa hitako hoe tena taitra. Ary somary tena menatra izy mivady fa tsy hitany izay atao satria nomeny fahatokisana ilay olona iny ary navaly ny Andriamatoa Rajaonarimampianina moa tamin'izay dia tsotra be hoe tena tsy akoran'izany aho firy. Na ny kely pitiny ohatran'iny aho.
Tsy au courant zany. Fa là où je suis au courant izy de ny hoe ianao mamely ahy isan'andro isan'andro. Ah bon ve va? Zany hoe rehefa mandoka anao zany de tsisy mitantara ry zalahy? Ah non. Non. Za miteny amin'ny radio reny zany aho manazava midirect amin'ny Facebook reny hoe tokony hitandrina andriamatoa Rajaonary Mampianina amin'ny olona manodidina azy, tsy hainao ve? Tena tsy afianako anao izy fa tsy mihaino be sy ny karazan'izany fa miasa foana anao. Tena mifonsa hozy. Normal aloha zany. Tokony ny mpiandraikitra ny média sy ny presse no mitantara an'ilay olona hoe mba nandoka anao ihany androany ohatran'izao point positif ho anao zany. Tsy misy an'izany. Ny tiako lazaina zany de hoe tena mafy ary tena mafy zany hoe fananana omenao ny zanakao lamatoa. De mariage moa tsy tanteraka tapoka, tsy tanteraka koa avy eo fananan'ilay zanakao lamatoa lasan'ilay olona karana ery amin'ny ery an'ino izy teo? Tsy haiko ny anaran'iny tanàna iny fa ery inona le mpivarodamba le ery akaiky mpivarodamba le ery akaiky ohatran'ny hoe Antanjombato ery manao engin zay le karana. Zay no nahazo azy tany amin'ny Doane ary ohatran'ny hoe voaozona ary le karana satria ny lakilen'le Mazeroty mbola nangalary ny zalahy ihany koa. Gravy zany e! Ary zany Mazeroty zany procédure be dia be ratsy ny tompony ihany. Décliné ny carte d'identité sy ny carte grise originale. Hoe za tompoko ny tompony, passeport tout. Tsy mahazo lakile an'io anao. Ary io tsy vitanao midémarrer an'io, mandrakizay. De jusque hatramin'izao satria fantafantatra ihany le karan'io amin'ny mondon'ny engin sy ny mondon'ny hoe fitiavana tomobile zany. Tena mitarainy le daly hoe tena midémarrer le izy hatramin'izao. Za moa tsy te hikitika amin'le izy intsony satria marary ny foko amin'le izy. Tiako fantatrareo zany hoe raha nareo ny amin'ny plasiko de ho tonga amin'izao zavatra ho lazaiko après izao ve nareo. Ny antony ampidirako hoe tsy ho azonareo mihitsy ny positionko amin'ny resaka politika de noho izay le souplesse d'esprit zay. Ny intérêt anao personnel s'écrase devant l'intérêt commun et l'intérêt général. Tadidio foana zay. Ny intérêt personnel anao de tsisy valeurany par rapport amin'ny intérêt an'ny daolobe sy ny intérêt an'ny vahoaka. N'inona lazainao eo e de tsy azo raison mihitsy anao tant que l'intérêt général prime avant l'intérêt personnel. Ary aiza mieritreritra ny hitondra fanjakana akory raha ohatra ianao ny intérêt anao personnel nataonao misongadina kokoa ao anatin'ny fitondrana. Kanefany mialatsiny atao. Zay foana ny ankabeazan'ny olona sy mitondra tao Madagasikara. Intérêt personnel. Vitsy ny filoham-pirenena mieritreritra ny intérêt général zany. Tena vitsy. Tonga anao avy any tamin'izay fahoriana zay de misy olona ancien ministre Rajanary Mampianina. Tena moa tia an'itony tomobile luxe itony. Un ancien ministre. Iny le tomobile luxe be. Jerenao ny tomobile Rajanary Mampianina. Tena zay farany hoe tsy le hoe le mafiady fa modeste. Mazava be zany fa matetika ny olona manodidina an'le filoham-pirenena
no enjana be foana ny fananana. Dia miara-mahitsitsika, sakafo tsara amin'ny masontsika, sakafo tsara amin'ny sofintsika. Amin'izao fotoana izao dia mandeha mitombo dia manero exponentiel ny fananana izany mamora vatomamy izany manodidina an'Andriamatoa Andry Rajoelina. Ary malasa saina no mieritreritra azy hoe fara itony ve zany ny azo maniry ka amin'ity foana mety tonga hatrany an-danitra ny farany a. Dia izay hiditra amin'ny fazy faharotsika. Izany hoe tiako tenenanareo zany hoe raha resaka ny zava-bitan'ny Rambola tamin'ny mpiara-belona dia vavolombelona velona, victime vivante, ary nitondra taketra mihitsy enina hatramin'izao raha satria hatramin'izao vola amina miliary zany toko fa tsy hoe volavola kely débloqué ao amin'ny finance. Satria fantatrareo tsara fa manohatra an'Andriamatoa Andry Rajoelina ny tenako. Dia misy olona mieritreritra an'izay famoeran'izay hoe ratsy dia bloqué-n-dralahy. Tsy Andry Rajoelina bloqué ny vola fa alao zava. Fa misy olona manana réseau matanjaka Pablo Escobar ao amin'ny finance dia vita kabary eo ny volako. Volan'ny orinasako zany. Zao samy malala tsika fa tsy misy maheno tsika hoe makany amin'ny fitsarana foana, makany amin'ny fitsarana foana ny afera Rambola. Efa 3 taona izy zay ny tany tsy hafana. Tsy misy ireo malagasy havako izany atao hoe mandat de dépôt ianao 3 taona. Tsy misy procédure na iray ara momban'ny hoe tsaraina ianao na hoe meloko ianao amin'ity zavatra iray ity dia tsaraina ianao zany. Jereo tsara, complicité à la tentative d'évasion au bout de 2 semaines, le 11 mars, traduit par devant tribunal, jugement le même jour, Routone. Rambola Rajona, Ranisy Denis, 2 mois zay le zalahy gasy mety hisy karahan'ireny manila karahan'ireny no tany. Efa mivoaka ny jugement. Fantatra hoe retina ny anjehana azy akoatran'izay mbola ho avy. Rambola Rajona sy ny ambiny tsy fantatra hoe inona ny anjehana azy. Fitsaky ny lany ny période-n'ilay MD dia misy hafa indray. Maniry ohatry ny champignon na hoe maniry ohatry ny ahatra. Tsy fantatra aloha. Fa tsy mi-consulter hoe que dit la loi amin'izany atao hoe régime manao mandat de dépôt zany. Fa ny tadididiko fotsiny hoe ny nombre na jour na mois na semaine ny mandat de dépôt dia tsy tokony mihoatra ny peine éventuelle encourue. Zany hoe raha voasoratra ao anatin'le lalàna zany amin'ny code pénal ohatra fitohito olona ity amin'ity infraction nataony ity, izay anisan'izany ny infraction douanière, dia tokony tsy ampigadra mihoatra ny 2 taona
na hoe tsy haiko, fa raha ohatra zany hoe roa taona tokony tsy ampigadra mihoatra ny roa taona, de nefany efa 3 taona am'izao fotoana zao mitao ngiaram-bola. Ny tena marina zany efa ao anatin'ny hoe abus tanteraka de pouvoir, surtout de statut de position. Io mba iangaviako ny député malagasy mihitsy ametraka an'izay lalàna hoe abus de statut, abus de position, abus de faiblesse. Tsy haiko ny faiblesse rehefa misy na ty. Fa io abus de statut io, satria samy malala tsika. Fa misy olona mampiasa an'le abus de statut de lasa traduit abus de pouvoir izy au niveau-n'ny fanjakana. Iaho moa saika nazava amin'io am'le eo mihitsy no nazavako azy. Andriamatoa Andry Rajoelina tena misadresse aminao aho tompoko, filoham-pirenena hajaina. Constat global de ary tena précis. Misy olona akaikinao, Pablo Escobar. Manana ministra ianao, manana premier ministre ianao, Andriamatoa filoha. Mitisser relation sy ny mi-exploiter ny relationnel ao anatin'izany zavatra zany de Andriamatoa Pablo Escobar. Inona ny mode opératoire an'Andriamatoa Pablo Escobar? Dia ny manindry ireo premier ministre na ireo ministra anao ny tsy fanao. Anao ny tsy fanao. Zany hoe zavatra illégal. Fa ao anatin'ny traçabilité an'le décision tompoko Andriamatoa filoha, rehefa ho avy ny ratsy sy ny tsy mety ao amin'ny tanàna de tsisy trasy eo na iray aza hoe Pablo Escobar, fa ny tompon'ny décision de ny administration sy izay olona nanome siny sy izay olona nanome baiko. Tafiditra ao anatin'izay ianao, Andriamatoa filoha. Aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte de la gravité de cette situation, ou sinon de la situation dans laquelle se piège à loup. Hipetaka aminao plus tard. Zany hoe raha andeha zany misy fitsarana ny orinany, tsy hitanao trasy eo tokony andraikitra ao anatin'ny ligne de décision Andriamatoa Pablo Escobar, fa ny parafinao na ny sinihanao na ny SMS nalefanao tamin'ny premier ministre nanome baiko ministre nanao ny transferan'ny paiement mitaraky amafiloham-pirenena anao de tafatsoka ianao. Fa ho vita ve zany hoe tsy ho tafaverina amin'ny Madagasikara ntsony fa na ny taranaka ao raha de enjehin'ny olona tompoko? Tsy mety ihany kosa zany a. Le rino nanao ny zavatra de ny olona nareo no tafidy ao anatin'ny cafouillage. Nataoko parenthèse hoe mba tokony hisintona sy heritreritra ny filoham-pirenena zany hoe aiza ho aiza ny part de responsable ny responsabilité. Il faut que le président analyse la part de responsabilité de chacun dans ses actions et dans ses actes. Fa mode opératoire an'le rangahy ty, nga Pablo Escobar, de ianao no miosona sy manisy ny zavatra ataonao ao, de rehefa raikitra ny emmerdement de ianao no taraiky selona ao miaraka am'izay nanao siny miaraka taminao. Izy zany. Tonga ny resaka
ka miarambola ty. Taraiky miarambola satria sady acteur izy, bénéficiaire no décideur. Ary tao anatin'le film rehefa nitenenina izy hoe tsy mahazo mankany amin'ny herinadrona ary mampianina, dia mbola lasa izy ho an'ireto ekipa atao ambadika zany namadika zany Andriamatorambola ary hoy ny vava-ngia Pablo Escobar hoe ialahy indray raha vao mino anao rajona ary mampianina, ialahy dia lasa nitsiafa ary zanty sisy ialahy mivoaka ao. Zanty mivoaka zanty ozy izy. Zany hoe dika mivoaka zanty zany le vy amin'le tomobile sisa fa tsisy pneu intsony. Zany hoe na mividy pneu ara tsy vitanao intsony amin'le tomobile. C'est ce qui est le cas actuellement. Maninona miresaka amin'le hoe ligne de décision satria za mahafantatra fa ngia Pablo Escobar par vengeance politique no mi-influencer ny filoham-pirenena sy ny fitsarana ny ray manontolo mitazona Andrambola. Zay ny ametrahako an'le part de responsabilité de chacun hoe Andriamatoa filoha, tompoko, raha sanatria hoe maty eo ibandy io, na ohatra raha hoe tsisy ny hetsi-bahoaka, qu'est-ce qui va se passer dans votre conscience? Ça va rester vraiment dans la mémoire de la population hoe tsy namelany rapide be le raccourcian'ny olona tompoko, tsy namelany Andriamatoa Andry Rajoelina raha tsy maty tao am-pigadrana Rambola. Kanefa ny tena marina dia tsy namelany Pablo raha tsy maty tao am-pigadrana Rambola. Fa ny vahoaka tompo tsy mahalala an'izay any ambadika any hoe tsy fantatry ny vahoaka zany Pablo Escobar zany hoe tena manana andraikitra matanjaka, puissant, et qui arrive à influencer le président de la République, même jusqu'au stade du remaniement actuel, par le biais du Premier ministre actuel, qui pèse dans le système, dans la décision, et qui salit les autres collaborateurs, les autres ministres, au sein même de son gouvernement. Pour vous dire que ce n'est pas du tout évident. Sur le cas d'espèce, Monsieur le Président, tena miala tsiny miala fondro tompoko. Fa mode opérateur an'le hoe ianao miosona sy mihina nitady kiraronao anatin'le fanapahan-kevitra, manao sini na tsy fanapahan-kevitra, tsy manao sini, amoahana an'le raha namany ity, za zany tena miengavy ianao. Azonao atao tsara, Monsieur le Président, ny manao résidence surveillée an-Ngiarambola, inona ny dikan'izay? Miala ao anatin'ny milieu incarcéral izy, dia mody any an-trano izay tiany, dia azonao atao tsara mametaka polisy na miaramila miambina azy ao an-tranony, ary raha isaky mivoaka izy hoe andeha hivavaka dia mila autorisation tanteraka avy amin'ny fanjakana. Andeha hiantsena izy vidin'ny costariny satria hivavaka izy, fandraisana amin'ny lahady na lahadin'ny pasteur na krismasy tsy haiko, dia amena autorisation. Raisy ny hevitra Andriamatoa filoham-pirenena satria fantatra ianao fa olona mivavaka, ary fantatra ianao fa nitezena tamin'ny fomba mahitsy, tsy tamina fomba tsy lahamboto ohatran'izany. Ny jiolahy tompoko Andriamatoa filoha no manao vengeance sy mamarifaty amin'ny zavatra ohatran'izany. Imaginez tompoko raha mitotona tapaka, ianao ve dia mieritreritra fa raha ohatra lasan'ireo olona akaikinao ireo
ny fitondrany dia tsy afafiny any aminao daholo ny fahadisoana rehetra. Ary amin'izay fotoan'izay Andriamatoa filoha tsisy inonao mihitsy. Satria ianao no hitany vahoaka tompona ndraiky teo amin'ny devant. Fa zalahy misinanina misakafo, mirevy amin'ny voiture de luxe ary amin'ny golf ary, na ary amin'ny Eurosinia eny Antaninarenina ery. Fa ianao no mihinana tady-kiraronao avy eo, monsieur le président. Na mpiady anao sy tsy hifanarahanao amin'ny olona io, là il y a une vie qui est en danger. Il y a abus, quoi qu'on dise. Tena tsy afeniko a. Raisiko voninahitra ambony ary fahendrena niedivako amin'ity cause Ramboly ity, ary miala tsiny a ny fianakavian'ny Rambola sy ny rahalahiny raha tsy maintsy ny tantara. Satria lasa tsy crédible ny zavatra tantaraiko, ary misy olona mahavita amin'ny tantara mihitsy hoe nahazo vola tany amin'ny Rambola indray ilay rangahy. Izany le toe-tsaina malagasy, satria ilay malagasy tena tsy hain'le malagasy noho ny fitaizana politika diso, animosité, haine, vengeance. Zany ny zavatra misoratra ao anatin'ny sain'ny malagasy. Tokony ho fantatrareo koa mbola velona ny Arfidy Ramanandray be, Fisy Ramanandray be. Fa ny tranoko anesaky ny Doran-Dravalo koa e. Tranoko eny Ambatobe mijalajala eo Ambatobe io. Efa tonga teo ambany teo Filomena. Tsy ndray mandeha ny tantaran'izany na indroa. Ny tranoko ane tao anatin'ny lista ny Dorana teny amin'ny 13 mai. Nefa za amin'io niala tamin'ny Ratsiraka zany, efa niteny ny filoha Ratsiraka tamin'izany androany hoe tsy lany ianao raha milatsaka ao. Année 2000 dia efa tsy tao anatin'ny dispositif androany, mais de toute manière, je n'ai jamais été officiel et encore moins AREMA. Manolo-tsaina ny zavatra mety sy ny tsy mety tokony atao amin'ny firenena. Tafiditra atao anatin'ny lista hoe hodorana. Namaly fahatezavalo aho ve? Namaly faty hoe tsara ho azy zay ny Dibonnet. Anisan'ny nalahelo aho rehefa nisy nanafika le voatonga iny potipotehana ny dakadakana ny tranon'ny Ravalomanana. Anisan'ny joro aho ary niteny hoe tsy mety kosa izany tompoko. Ninona lazainareo? Ancien président ino aho. Nandrasanareo taty ivelany izy fa tsy miviolen'ny ohatran'io ny domicile. Misy archive zany niteny an'izany aho. Tsy haitsika malagasy volen'ireto mpanao politika amin'andro. Tsy manana eritseritra fa tsy niaka plasy. Dia manabady ny malagasy ny zavatra atao isan'andro ao anatin'ny fandaharana izay ataon'izy ireo. Kankana dia efa manao ny tsy mety ary ilay olona, dia tokafana manao ny mety. Ny mety tsy maintsy lazaina ary tokafana. Ny tsy mety tsy maintsy tenenina hoe tsy mety. Raisa Andriamatoa filoha ny adidinao. Ataovy résidence surveillée. Mandra-pahavitan'ny fitsarany ity lera namany ity. Fa mety ho sahirana ihany ianao par problème de conscience. Raha izay abus ny teneniko izay, abus constaté zany, ary avéré. Zany hoe raha maty eo io olona io, dia tsisy mihitsy ny hoe tapitra, azony toriana ianao mandrakizay, ary ianao no nitondra teo, dia dikan'izany tsy maintsy any aminao mifatratra ny fitoriana raha sanatria ameriana ny tsombadika ny force politika eo amin'ny fitondrana. Dia imagineo hoe Rambola indray ny devant eo, na hoe misy mpitondra tsy tianao fotsiny, dia tonga dia ny dossier Rambola ny kitihana. Tsy afaka ianao amin'izay Andriamatoa. J'imagine le pire, vous allez me dire.
mais elle risquerait de se présenter un jour. De toute manière, aleo manao ny soa foana le roa, dia ambin'Andriamanitra amin'ny zavatra tsara. Tsy nitaizana nanao ratsy ianao na hanao ratsy ianao. Lazaiko anareo fa talohan'ny fréquenteny Andry Rajoelina zany Mamy Ravatomanga zany, fantatro tsara ho aho i Andry Rajoelina. Tena teneniko anareo fa olombelona zany boakely zany. Tena olombelona ary endry. Tsy fantatry Andry Rajoelina zany mifoka sigara. Tsy fantatry Andry Rajoelina zany hoe misotro toaka. Tsy fantatry Andry Rajoelina zany hoe mijangajanga. Marina fa ny fianarana izy self-made man. Dynamique be izy amin'ny resaka animation. Fa vao mifréquenté Mamy Ravatomanga i Andry Rajoelina dia potika. Potika. Ary ny zavatra tena haiko sy tena hoe atahorako dia zao. Tratran'ny chantage. Ary tsy tafavoaka anatin'ilay spiralena chantage zay. Zandry manko ny fiantsoko azy. Zay no tena atahorako. Kanefa zao filoham-pirenena ianao fantatrao ny tokony atao toy an'izay. Raisiny ny adidinao fa tsy Mamy Ravatomanga mihitsy no hanavitra anao rehefa tonga amin'ny tsy mety rapitso sanatriany zany. Tsy ianao olombelona tsy maintsy mieritreritra foana ny rapitso sy ny ampitso. Tadidia zay teniko zay. Tsy maintsy mieritreritra an'izay foana ianao ny ampitso sy ny rampitso. Tsy misy natanjaka ohatran'izany ravalomanana zany. Tsy misy. Rehefa akaiky faraparana amin'ny mandahany dia voatery izy tsy maintsy mi-invité Andrakotomalala Fleury tamin'ny débat présidentiel farany. Tamin'izay andro izay devant au moins 3000 personnes no tenenako hoe mila olona mahitsy sy manana fehendrena ity firenena malagasy ity. Tehaka ny olona ary nanaton'angy ara-valomanana tamin'izay. Rehefa vita ilay teniko tao anatin'ny 2 minitra sasany. Saotra ozy izy tamin'izay. Mila olona mahitsy sy manana fahendrena ary mahay manapa-kevitra ny firenena malagasy. Ary tsy afenina fa ny tanora malagasy dia miaina ao anatin'ny fijaliana, miaina ao anatin'ny tsy fiadanam-panahy, tsy fiadan-tsaina, ary indrindra tsy miadana ny kibon'izy ireny, tsy ao anatin'ny fiadanana koa no avin'izy ireny. Ianao zay mitady ny fiadanao amin'izao fiainan'izao, ka mandeha mampiatsy ary sy ary hitorana io milalao. Kanefa tsy manity izay mahasoa, fahaizana foana ny mofo. Ity nisy fiainana toromanao, andramo dia hitanao. Jesosy, no fiainana toromanao. Jesosy, no hanambeadananao.
Jesús tutupu pamoja anapatani vyanana. Dewi tanda vyanana ahari tumanda kisa. Yanao yotagi paburi marule amini sofyana nisa. Tinisia zapana fato waizime numanja kutani vyanana. Kamila bukibisi amuifu nulewa de vyanana ma. Infinisi vyanana kuruwana ajabu de vitana. Zesu, tu vyanana kuruwana. Zesu, tu hana peanana. Uraiso Zesu si utupu pamoja anapatani vyanana. Dewi tanda vyanana ahari tumada kisa. Ia, petraka eo ampelantanan'Andriamanitra ny zavatra rehetra ary raha mitady fiadanana ianao dia ameo azy ny olanao rehetra ary mitondram-bavaka ho an'ny fianakaviana raha mbola rajona sy indrindra izy ao anatin'izao fahasahiranana tanteraka amin'ny injustice mitranga izao. No hoe ny karma tsy misangy ary rehefa ny olona zany mieritreritra fa ny vola no matanjaka ary rehefa tonga ny olana sy ny aloka rehetra dia tadidio fa misy andraikitra niraisinao tao anatin'ny zavatra tonga aminao ka tsy mety paposa efa hita. Raha tsy mety aminao le resaka androany dia aleo anao miataka fa efa vita ny programa, efa tapaka mail-o, efa afisiany amin'ny Facebook any. Ka raha ohatra le izy tsy manao famarinana ianao na manan-karena toy ny inona ary ianao anatin'ny indray ny mpimaso dia tsy ho hitanao ary sahiranao amin'izay fotoana izay iza intsony no sarongitinao satria tsy misy na le olona manodidina anao ary rehefa leo amin'ny zestanao sy ny fihetsiketsehanao ary indrindra zato anao totrika sin-dalitra ary tsy refetsy mandidy. Maro anie ny olona matahotra zany mamy raha vatomanga zany, tena lazaiko anareo zany ary maro ny membre ny gouvernement no manonao foana raha vao tsy zany rangahy zany. Tena samy teny anareo an'izany ary za zany mba za faly misy ministra anankiray sa mamaly azy ary io ministra io no objet-na opération de dénigrement amin'izao fotoana izao. Taraiky kely dia lasa Claudine vao sambotra tamin'iny ka le sara baba. Bon, remaniement. Afatry ny vahoaka Iankoty, Andriamatoa, Andry Rajoelina. Maninona hoy ny vahoaka raha vao tokony andraikitra avy any amin'ny faritra dia aingana ny fanapahan-kevitra fandroahana
an'ireo tompon'andraikitra zanaky ny faritra. Fa miandro roviana, vooroahana ny tale jeneraly ny Knapsa, ny PCA ny Knapsa, zay samby fantatra fa zanaka Antananarivo. Miandro roviana vao hosoloana PDS ny mairie an'Antananarivo, na ny maire an'Antananarivo zay fantatra fa non seulement tsy miasa, tsy aninona, hoy ireto vahoaka, no sady manao fitantanana tsy mazava. Rahoviana no hiala na sorona ny toerany satria zay le style manko ono hoe manao démission naterena hanao démission ny zanaky ny faritra efa misy siramamy eto, manao adalàna ho aho. Zany hoe ireto olona zany zay miteny sy mitaraina dia manaiky fa nanao adalàna ireto voatsoka malaky. Fa ahoana kosa rehefa zanaky arivo na zanaka Antananarivo de ela ny fanapahan-kevitra ary ao ary tsy vitan'izay fa mbola afatra ihany koa hoe fa nahoana rehefa karana manam-bola de tsy mivoaka mihitsy ny avis de recherche na hoantida fa iny zao misy zazavavy nanodina 80 millions FMG na surfacturation mivoaka mahafantatra nefa ny opinion fa misy karana anankiroa farafahakeliny hoantida de tsy avoaka ny sarin'izy ireo. Tsy andraikitry ny filoham-pirenena tompoko zany fa andraikitry ny ministre de la sécurité publique sy ilay direction nanao ny ankety no mamoaka an'izany. Afaka ny gendarmerie eto satria tsy ny gendarmerie no nanao ny ankety momba ny ireto karana mpanam-bola be. Ary ny eritreritra ny financer coup d'état ametrahana filoham-pirenena vereo Ajilamboto mba afaka ahafahana manondrana volamena sy ny produit tafidy ao anatin'ny hoe arovana amin'ny alalan'ny fanaovana exportation illicite an'izany zavatra. Roviana hoy ny tompoko no voaka ny lettre de démission na limogeagen'ny ireo olona telo ireo ary fahalohany tompoko ny vahoaka fa niala sy niataka tao anatin'ny fitondrana tsy ny troisième nafaly ny vahoaka fa Andriamatoa Miajo Andriananarivelo mihitsy faly zay fahafadozan'ny filoham-pirenena ny alany Andriamatoa Miajo Andriananarivelo. Nisy aza de nanoratra mihitsy hoe bon débarras. Efa tsy re manana nangatahana fa changement de gouvernement. Oui, afatry ny vahoaka koa zany Andriamatoa filoha ajaina
Tadidinao angamba an'ilay tenin'ilay ramatoa hoe mba afara Andriamatoa Andry Rajoelina tompoko fa raha tsy manova premier ministre izy dia tsisy antony akory ny anoloana an'ilay gouvernement fa ilay kapiteny mihitsy anie ny tena tsy mahavoa. Ny teny lalaina Rakotondrimamondry io nitondrako ny zavatra rehetra. Tsy maintsy jerena ny tantara ary tsy maintsy dinihana ny zavatra mitranga tany aloha mba ho vadiny amin'izao fotoana izao ary ho reniny ho avy. Reny ho amin'ny ho avy. Zao alors tonga dia ahitsy appelant un chat à un chat. Satria lasa saina zany ny opinion intellectuelle, intelligible. Fa eny fa na dia monde sensible ary. Tadio manko fa ny fiainana ny zanak'olombelona dia misy anankiroa. Na ianao anatin'ny monde sensible, na ianao anatin'ny monde intelligible. Zao rehefa ireo monde anankiroa ireo no mitambatra ao anatina rendez-vous politique anankiray, ao anatina rendez-vous sociétal na rendez-vous social sociétal dia manampandinika ny fivoaran'ny fiainana politique, l'évolution et la progression de la vie politique d'une société, d'une nation, quand arrive ce croisement, cette convergence entre le monde sensible et le monde intelligible, dia misy zava-doza zay izy eo. Na misy exigence, c'est sarotra ny alana aminy. Kanefa ihany koa na misy zavatra positif zay, iseho ihany koa na bénéfique pour la progression d'une nation, pour le développement d'une nation. C'est selon zany. Fa zany efa mahita hoe matoy miray fanojo ny hevitry ny monde sensible sy ny intelligible eto dia ny hoe tsisy varany raha manova manao remaniement ny filoham-pirenena nefa ny PM tsy miova. C'est un sentiment partagé par l'ensemble des Malgaches, qu'ils soient dans le monde sensible ou qu'elles soient, parce que misy koa vehivavy, dans le monde intelligible. Na hoe mazava kokoa na ny faiseur d'opinion na ny opinion dia samy miara-manaiky fa tsy ilaina ary tsy mety intsony ny fiarahamoniny malagasy miaraka amin'ity premier ministre ity. Ny olana tsy ny hoe fiarahamonina ny Andriamatoa filoha Andry Rajoelina sy ny APM fa rehefa misy fasika ao anatin'ilay engrenage zay mampiodina tsara an'ilay industrie dia mipatinina io ary le vahoaka mifasika nefa na menaka mampiodina an'io. Tsy afenina tompoko. Raha izaho manokana amin'ny maha économiste amin'ny maha journaliste dia tsy hitako mihitsy ny plus-value na hoe tombony miohatra na hoe mihoatra izay ananan'ity premier ministre ity miohatra amin'ny premier ministre rehetra teo amin'ny fitondrana hatramin'izay. Je ne vois aucune plus-value. Mais je ne puis que constater des moins-values inimaginables
et impensable. Tsy mbola nahita raha ohatra tamin'ny tantaran'i Madagasikara tompoko ialakotsiny raha sanatria diso ka premier ministre nandra ohatran'ity Ntsay Christian ty. Ny zavatra mampisongadina ny Ntsay Christian dia ny manapotika ny collaborateurany amin'ny alalan'ny opération machiavélika fampiasana an'ireo olona eo akaikiny sy manodidina azy. Ary lasibatra amin'izany ny olona akaiky any Andriamatoa Andry Rajoelina kanefa tsy akaiky nga premier ministre sady tsy akaiky nga Mamy Ravatomanga. Satria ireo olona akaiky niara-nitolona tamin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina eo mahasamamaly. Mahasamamaly hoe zatsy ianao an'izany. Eo zany le olana. Samby mahalala tsika fa tsy azo afenina zany. Raha ohatra dans un état, dans une nation républicaine, la nation républicaine, rehefa mangataka ny filoham-pirenena hoe hanao remaniement dia automatique ny premier ministre démissionne. Même si le président ne lui demande pas, même si le président ne lui exige pas de démissionner, il prend l'initiative lui-même pour une question de confiance en soi, déjà, et en la personne qui l'emploie, qui le prend comme collaborateur. C'est aussi un test, une évaluation de confiance et de capacité. Oui, Mbolatri anti-président, il fait ça. Parce que là, il s'agit de l'intérêt de la nation. Alors que nous avons l'intérêt personnel s'écrase devant l'intérêt commun et l'intérêt général. Ça, on a un esprit, un Ntsay Christian Jean. Et c'est là où le bas blesse. La personne, elle se croit être intelligente. La personne, elle se croit être... Fan zavatra tsy azony lery, lotika amin'ny malagasy mijery ny tavany lery. Rien qu'à voir sa gueule, ozy j'ai envie de vomir. Ozy le rangahy zay. Intellectuel, manam-pahaizana zany ity an-da. Rien qu'à voir sa gueule, j'ai envie de vomir, ozy lery. Oka kosa raha aman-dreny sao de mba tsy mety zany. Après, j'ai étudié, j'ai regardé ce qu'il a fait depuis. Non. Il excelle dans la destruction, dans des opérations machiavéliques contre ses collaborateurs. Mararenderin na ena imbisy herilazany hoe mety premier ministre mipotehany ary tena mipotehany soma tsara mihitsy. Makararenderin hoe mety Roberto Tinikany no mety ministre ny mine. Zay tsy amelany Ravatomanga hoe tsy azo lala ny mine io. Il ne se montre pas devant, mais il manipule le premier ministre. Et en base ny combattu le olona tsisy matsapa hoe fa maninona ary le zavatra mitraine. Et qu'est-ce qu'il a fait de mieux pour la nation? Rien. Absolument rien. Pour la lutte, pour la concrétisation de la lutte, va-t-on dire populaire. Il a fait élire Andry Rajoelina. Mais la reconnaissance est largement dépassée. Dans l'histoire de Madagascar, il n'y a jamais eu un premier ministre qui a duré plus de 2 ans. Lui, il est là depuis 3 ans, mais il n'a rien amené de développement. J'étais ambony tany misy an'izany hoe mba mahazo vola ianao de 67 millions de dollars avy any amin'ny FMI de ny conditionnalité
Déblocage on a tenu. La fille de coucou. Nous ne voulons même 67 millions de dollars à dépenser pendant 40 mois. Ça veut dire 1,5 million, 1,7 million dollars par mois. Pour la vie d'une nation, c'est absent. Di 15 ans, tokony soloana tompoko andriamatoa andro radiol, io Premier ministre io. Vous pouvez le forcer à démissionner. Certes, c'est une opération difficile. Mais comment le faire? Moi, je sais comment le faire. Mais je ne suis pas dans le secret de votre décision. Mais il doit partir. La confiance ne suffit plus. La compétence est absente. C'est plutôt la médiocrité. Et ils sont en train de dézinguer les hommes qui vous sont proches, les femmes qui vous sont proches. Marina ny teninga tsara anazy rehefa nandeha direct tamin'ny izy teo tamin'ny Real TV iny izy tamin'ny Zoma. Ny olona manodidina anao manana poids politique. Écartena daholo. Écartena, salisiana. Et vous vous trouvez dans ce problème-là actuellement, Monsieur le Président. Parce que, comme le cas de Erajon Armapian, on ne vous rend compte que toutes les informations qui détruisent vos compagnons de guerre, mais on ne vous donne jamais les informations positives concernant vos compagnons de guerre. J'imagine d'ici, sinon de là, Fafiti, am compagnon politique anao, sisa no miresaka aminy. Satria na ny antony, ianao mihitsy ny mandahy, tsy mandray anazy ireo. Efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny manipulation ny équipe adverse anao. Ary efa nilazaiko anao teto Andriamatoa Filoha fa na ny tonton an'izany tsay Christian zany arô vitany namadika an'izany. Ary fa fahamparaka publika nahazo an'izany professeur Albert Zafy zany. Mba azonao imaginena hoe amin'ny face à face public no mipetraka amin'ny fanontaniana hoe ary ty société sodiato ty tsisy fantatry le filoham-pirenena momba an'le izy. Nefa io objet de scandale. Adinonao tanteraka fa ity olona eritreretana ananana confiance ty, c'était un ancien ministre de Ravalomanana. Adinonao tanteraka fa ity olona ananana confiance ty, tsy ianao no nahita an'io, ngia Pablo Escobar. Raha raiky zany nirotaka ny Elinana, de anaraka anao ve olona io? Za aloha miala tsiny Andriamatoa Filoha. Na ity de Joël teneninao ty ary. Tsy ianao moa zany miteny azy fa ny média. Jereo tsara anie le fihetsiky le média e. Vao nanao erreur le olona akaikinao tonga de izy menakavy mipetaka daholo. Faniza moa ny média, Monsieur le Président. Tsy andreo olona akaikinao reo. Raha misy solidarité ve tsy tonga de narovana ny etofena le izy? Taka ny déclaration Mozambique hery large tamin'ny passation, netofena complètement. Miteny an'izao Mozambique hery large. Si l'ordre venait de la hiérarchie, que pensez-vous?
Que penseriez-vous? Avez-vous vu ça le lendemain, publié dans les journaux? Non, non. Moi, je l'ai entendu parce que j'ai fait enregistrer la passation en question et le discours des uns et des autres. Zay mahatonga anahy mitsezira ny attention-nao hoe tandremo mandehandehibe ny pression any amin'ny Facebook. Monsieur le Président, izy amin'ny teny anao fa voiture de concerné manao andreny. C'est vrai, on ne met pas la pression au niveau du président. Moi-même, je l'ai demandé, Monsieur le Premier ministre, vous démissionnez. Il faut donner les coups de France au président pour décider de choisir ses collaborateurs. Oui, il faut donner les coups de France. Ce qui n'est pas le cas. Avelao le filoham-pirenena ny fidy ny Premier ministre tia ny hiara-iasa aminy. Raha sanatria tsy atokisany intsony. Parce qu'il y a aussi la politique et la réalité. À un moment, à un autre, tsy maintsy mieritreritra amin'ny stabilité politique ilay filoham-pirenena. Ary le filoham-pirenena mieritreritra hoe raha mandroaka an'ity tsay ity mety misy rotaka. Tsy voatery izay tompoko. Satria raha manao analyse anao, raha analyse d'opinion, tena sahako miteny anao, Monsieur le Président, fa raha hanao analyse d'opinion rehefa avy eo, takan'izany zao ny ahazo. Efa à peu près combien de personnes faly ny aly bon débarras. Fa raha anaovako sondage na PM, tena sahako miteny aminao, 95% nul demande et exige son départ. Parce qu'il n'a aucune plus-value. C'est un ministre, c'est un Premier ministre qui ne vaut rien. De par ses capacités, j'en fais une estimée dans la valeur fiduciaire. Je n'ai jamais vu personnellement un Premier ministre autant nul que ce que vous avez actuellement. Fantatra zany tantely Antananarivo zany. Nafantatra an'izany Coly Roger zany, nafantatra an'izany Berzik Omer zany, nafantatra an'izany Ravelonarivo zany, nafantatra an'izany Pascal Rakotomavo zany. Efa enina zay ny fantatra. Je n'ai jamais vu un Premier ministre nul pareil. Araky ny teneniko anao hoe raha ohatra mbola miverina zany Premier ministre zany dia sahirana malagasy. Ny zavatra azo atao mba hisiny ny solidarité gouvernementale dia ampevano aloha ny ekipanao, Monsieur le Président. Ampevano ary asio famitraam-pihavanana. Zay manko le izy. Zavatra sarobidy amin'ity émission ity ny hoe manao observation et en même temps on donne des solutions. On donne les chemins à suivre, les bonnes orientations pour qu'il y ait une progression positive de la nation. La nation doit être toujours bénéficiaire d'une situation positive et le peuple doit toujours bénéficier d'une situation positive pour qu'on puisse parler de développement plus tard. Parce que c'est vrai, vous avez raison, Monsieur le Président, quelque part, parce que vous avez les moyens ou sinon sources d'informations que nous, on ne détient pas. Ça va de lui surtout une fanafobia parce que c'est vrai. Hein? Manana information anao tsy anananay. Avy mety possible hoe tafiditra anatin'izany ny resaka tsay, paramètre zany. Fa ny solution, omeko anao Andry Matofiloha dia zao. Retrouvez-vous entre vous d'abord. Parce que c'est quand même assez honteux ce qui se passe là. Tsy afaka miteny mihitsy ianao na ny olona na ny Premier ministre
tsy maninona ngiatôtô satria zay le problema am'izao fotoana zao. E tsy responsable ianao filolo tsy tafiditra ao anatin'izy fa izy roa lahy reo e tsy responsable an'izao débandade na hoe fanalana baraka ny tsirairay am'izao zavatra mitrango zao. Première solution ampihavano ndreo efa tsy mety miava andreo fa miexige nday hoe za tsy afaka hiara-iasa amindreo samy roay izy mitrango. Il n'y a que deux solutions zany. Soit izy miavana et qu'ils travaillent ensemble pour le développement du pays. Enfin, l'intérêt personnel de chacun ne doit pas primer dans cette affaire. Donc, deuxième option, le pays doit avancer. Parce qu'il y en a marre. Il y en a vraiment marre. Adina seza, adina intérêt personnel, l'izy, non. Vous devez trancher, Monsieur le Président, soit pour la paix, soit bye-bye. Hey. Inona dia zay ny kinapsa mbola limogé amitongo place PM zany aby mesagen'olona. Raha misy fanontanianareo dia zany zao misy miteny ato. Men'ny feo am PM dia efa laginy olona. Ato manjary misy olona mitaky hoe na ny filoha ara tokony miala. Anao fa lasa ary tena gravy an'ity zavatra ity dia zao betsaka ny olona miteny ato, Monsieur le Président, ianao no lasa fusible an'le PM. Ce qui est à l'envers, c'est l'inverse. Il doit être votre fusible. Maro ny olona miteny ato hoe le président lasa fusible an'le PM. Bon, tsisy fanontaniana, fiadanana haritra mandrakizay ho antsika rehetra, Ravalomanana efa sevatratra, i président Ravalomanana no stigmatisé hoe tsy tia olona avy any amin'ny faritra nefa ny reto mpitondra reto tena androso. Laserena ny grave be izay mihetsika mahery dia vita Paul Rafamarana, vita ambiky. Dans la médiocrité, PM sary vongana tsisy hatramin'ny enimpolo taona. Hitanao zany. Asio fitsapaham-baovaka fa tsy tian'ny olona intsony le PM. Ianao zany manana chance be, Monsieur le Président. Tsisy miteny mihitsy ato hoe ianao tsy tian'ny olona. Ato efa misy miteny sady hoe dia sanatria ve zany tafiditra any tanan'ny ampabolo ny fitsarana. Andreto zany jerena atao, Monsieur le Président. Ela be ilay gouvernement alina be filanina. Zao kosa zao évaluation ministère par ministère ilay izy valiko ianareo satria zay no tiako valiana teo fa azafady toko. Dika zany évaluation zany maromaro ihany le ministère tsy vita indray andro zany, tsy vita indroa andro zany, ary za zany mieritreritra fa io zavatra io hivoaka any amin'ny talata hariva na alarobia hariva. Zay ny fieritreretako an'io. Efa latsaka anaty rano ny firenena, Monsieur Fleury, noho ny tsy fahaizany mitondra. Mankasitraka sotrobe. Bon, mandra-piandro amin'ny fanontanianareo dia mba souvenir am-pivavahana kely tsika satria miama zay e. Raha mbola afaka manantona ny tompo dia misy ny fotoana dia aleoko manantona. Faniriko. Daholo petraka aminao firana fanampiny. Mba hafitsika eny maloha tsika anany mba tompo. Cammina,
Mafy ny mahazo anay aty an, miakatra ny vidin'entana raha zao no misy krizy midina an-dalambe dia asa hoinga mampitiana raha manandray tsory. Zao vous trouvez normal qu'on évalue les compétences des ministres alors qu'ils ont déjà leur feuille de route au début de leur mission, d'autant plus qu'ils ont été choisis suivant leurs compétences. Oui, c'est tout à fait normal qu'on évalue. On n'évalue pas les compétences des ministres, M. Rinani, mais on évalue leur réalisation. Par contre, comme je viens de vous dire, je ne suis pas dans le secret de leur agissement ou de leur décision, donc je n'ai aucun critère que je puisse vous présenter par rapport à cette... je n'ai pas les critères d'évaluation, mais je pense que c'est surtout par rapport à leur réalisation respective. Mais je n'en suis pas sûr, bien entendu. Mafy ny mahazo anay aty e, miakatra ny vidin'entana raha zao kosa raha zao kosa koa mbola misy krizy midina an-dalambe dia asa. Zao résolution tokony raisin'ny fanjakana aingana. Ty ady hevitra mialatsiny aloha satria ho teneniko ny olona niady hevitra tamiko am'ty zany hoe ny olona anie miady hevitra be dia be monsieur le président amin'ny ezahana hampandroso ny firenena amin'ny fitantanana an'le vahoaka ary mba tsy hijaliany le vahoakantsika malagasy. Ady hevitra sy conclusion anay sy mbola Andriamampianina ity ady hevitra meko anao ty. Ty conclusion na synthèse ty. Rehefa miady hevitra zay sy andriamatombolo Andriamampianina dia samy nahita, samy natsapy zay mirahalahy fa tena ho potika tanteraka ao anatin'ity le ady Ukraine sy Russie ty
ary club-an'ny authentique. Ny antony dia zao, ny vidin'ny na hoe ny ahoana re zany ny coût énergétique rehetra na ny l'essence na ny gaz na ino tout ce qui est énergie c'est transposé vers ny hoe transport sy ny karazany dia hiakatra be. Ny économie gasy nefany dépendante ny importation. Entre autres zany ny énergie. De ho sahirana antsika amin'izay fotoan'izay satria rehefa hiakatra ny coût-an'ny énergie, ny transport zany, ny l'essence sy ny gasoil, dia amaivay ny situation. Non seulement ny guerre no mampiakatra ny coût-an'ny baril, fa en plus ny vague de froid izay ao anatin'ny période mangatsiaka zao. Je ne pense pas que les Russes ont choisi de pur et simple hasard la période du froid, c'est-à-dire l'hiver, pour déclencher la guerre contre l'Ukraine. Ce n'est pas par pur et simple hasard. Satria tadidio tsara raha ohatra ianao mijery ny fiakaram-bidiny zany atao hoe tout ce qui est produit énergétique zany, dia manomboka mois de décembre jusqu'hatramin'ny mois de mars dia miakatra noho ny demandena miakatra amin'ny fampiasana ny fioul, ny gasoil sy ny zavatra ilaina, gaz ilaina mba hanafana sy hisian'ny jiro hanazavana satria tadidio fa rehefa ririnina dia lava kokoa ny alina, dikan'izany mila jiro sy mila hafanana ary mangatsiaka ny olona, mila hafanana ny zanak'olombelona dia automatika miakatra ho azy ny vidin'ireo produits ireo. Tonga koa nefa ny gera dia mihaina zany ny produit eny amin'ny tsena iraisam-pirenena dia miakatra ny vidiny. Ça n'a pas été choisi par hasard io andro na ny periody déclencher-ny Poutine an'io guerre io. Dia ny conséquence an'izay any Madagasikara dia possible hiakatra jusqu'hatrany amin'ny 100 isan-jato araky ny teneniko tany amin'ny volana janvier hoe je ne serai pas surpris si demain litran'ny gasoil na ny essence tafakatra 10 000 ariary dia ino no lazain'ny malagasy. Amin'ity fotoana ity nefa ny motivé ny fitondram-panjakana sy ny pétrolier surtout hiteny hoe noho ny ady any Ukraine dia mirara ny produit satria miakatra ny demande eran-tany dia voatery tsy maintsy mampiakatra aty Madagasikara. Zao ny conclusion anay sy mbola Andriamampianina, tokony miezaka aingana dia aingana ny fanjakana manala ny économie malagasy ao anatin'izany atao hoe dépendance, ne serait-ce que jusqu'à hauteur de 50% sur les produits qu'on puisse travailler, sinon produire sur place. Donc iny am'bazin'izay ny agriculture aloha zany, ny vary voalohany indrindra. Tsy sarotra ataoko averiko eto, tsy sarotra ny mamokatra vary 400 000 500 000 tonnes l'année.
à condition que l'État s'y mette réellement. Ina faritra be fandriana be alalana de fandrianan'oro no teneniko zany. Tany midadasika maromaro amina arivorivony hektara. Tracteur 20 na 30 dia vita voajary zany tany zany. Amboarina ny lalana, sokafana ny lalana, amoahana ny produit avy any be alalana sy be fandrianan'olo. Fitana malakilaky Voemara sy Ambilobe. Non seulement iny toerana misy ny volamena fa en plus iny mahavoka bary be. Zay fotsiny aloha priorité de priorité efa zava-dehibe. Oy, zay ny conclusion amin'ny adihevitra ny trano. Ahafahako mamaly an'le tenin'ny oui, Richard Ababa efa 2,23 litratry ny lasantsy dada. Litratry ny lasantsy aty aminay. Ary ny gazoil efa tsy lavitra an'izany 2,15 angambany izay zany. Ka eritrereto amin'izany hoe ny fanjakana tsy afaka andehanao subvention hoe ampidinina 15 centimes, 15 cents ohatran'ny aty andafy amin'ny Madagasikara. Fa moi zany j'invite vivement. Inona koa ny frustration fleurie amin'ny José André Nelson. Tena marina mavy raha ka premier ministre na hoe ministre ny agriculture ametraka an'izany zavatra zany aingana sady maika. Tsy miteny adondrona daholo ny rehetrarehetra. Fa tonga de hoe ministère anankiray, ministère de développement agricole na hoe développement, ministère de développement de la production rizicole et de produits d'exportation. José Kely André Nelson, tenanao monsieur le président fitandrina. Anisan'ny olona mahay miresaka amin'ny bailleur de fonds sy mahay minégocier izy ary anisan'ny olona atokisan'ny bailleur de fonds. Tena samy tenenao an'izany monsieur le président. Ary marina koa iny tenin'ny général Jean-Émile Tsaranazy iny. Haiko ny resaka amin'ireo bailleur de fonds reo izy. Nialy iny ajo misy ny travaux publics amin'izao fotoana izao, afindra aménagement de territoire, apetraka sady tsy manao politika intsony izy zany général Tsaranazy zany. Azonao apetraka tsara amin'ny travaux publics izy, ary izy tsy ho sarotiny hanohana anao rehefa tonga ny fifidianana. Torak'izany koa Andriamatoa José André Nelson. Misy zany le savoir technique eo amin'le firenena. Manolo-tsaina fotsiny aho fa tsy engagé amin'izay processus tokony misy eo. Fa mino aho fa maro ny olona manaiky an'izany zavatra teneniko zany. Misy an'ireo olona ireo maninona tsy ampiasaina izy. Dahoara eny raha farantsika tsy izany no ilaina ozy fa samby mieritseritra tsika. Etsika mody matory mangina ao anatin'ny torimaso ao de mba mivavaha rehetra ho an'ny firenena fa tena trafalatsaka ambany tsika, ambany dia ambany tokoa. Dahoara mandrapitaina daholo tokoa. Avy nareo tena noana tompoko ary ny amin'ny fahasalamako tsy azo fatao mihitsy ny noana. Dahoara.
Zafady anie ino tsara antony tiro ty fa tena mananatra ary isika tsirairay dia mila miaino, tsy vitany hoe miaino fa manatanteraka an'izany eny amin'ny fiarahamonina rehetra eny mba hisian'ny fiadanam-panahy. Tena zao re ireo olona ny zavatra tena mahafinaritra indrindra ety ambonin'ny tany dia mahavita manavitra olona ianao sy manampy olona ao anatin'ny fijaliana, ao anatin'ny fahoriana. Izay no atao hoe développement. Ary ny manana manampy ny tsy manana, ny manana-hevitra manampy ny tsy manan-kevitra. Eny indraindray marary ihany ilay kritika na ny teny izao ary tratran'izany mba hiangaviko mihitsy hoe raha mafimafy ny kritika eto dia mba raiso amin'ny fo tsotra fa zinga voatavo no paina hoe lokosa. Izy ireny anie raisiko tsara ary tsy afianiko anareo fa mitondram-bavaka ho anareo aho. Ary mahatsapa angamba nareo hoe mivoatra foana ny fanaovantsika amin'ny fandaharana eto parce que là on est de moins en moins. Tsy mipetraka eto intsony ilay hoe tsy tiako bika, tsy tiako tarehy, d'ailleurs tsy tao anatin'izany mihitsy ny tenako fa misy amélioration tsikelikely ilay fandaharana. Fanampihana-drano tokoa mahaiza mihaino dia hiaino amin'ny fiainana andavanandro samy tahin'Andriamanitra tokoa.
Hitanareo fa manohana fo be no hoe tsy izany no ilainao sy fa fifankatiavana. Toana kely mihitsy ateo. Zavatra. Si butuh izao Jesu ity mpanompona, raha totsy tao tokony fahasoavana, zay nanohana laherikely tao am-poko, nahazoko mananao diasam-panompo. Ito fahavao-sekoly. Hitanareo rehefa miangirotra an'izany tantaraiky zavatra nareo. Misy namako tena akaiky azy re. Miaraka tamiko taty andafy taty tena kany Bove zay. Dia tao anatin'ny tomobiliko tamin'izay andro eo dia ozy izy hoe ty lesy enona fa inona ary zany hira nilaza aminy. Président-na fédération-na tennis olo io tamin'izay fotoana izay, efa maty izy a. Dia hiram-pivavahana nenona amin'ny rahalahy niala teto Paris nandrapatonga tany Bove. Ary tsy aferina ankoatran'ny hoe tsy andro izay nialana tany Bove ny après-midi tamin'ny 4 hieno andeha hiram-pivavahana tao anaty tomobily. Souvenir tena tsy adinoko mandrakizay izay souvenir izay. Iandri velomako, zay omenao iainako, dia kupako sigulay, kuliku ilay, fitiavana. Miroatra an'izany koa dia ahatsiarovako ny pasteur Andriamanjaka. Ahatsiarovako ny fiangonana Ranivo Martiora FJKM Lazaina, fiangonana FJKM Ambatofotsy Avaradrano ihany koa, ary ny fiangonana Akadifotsy Teria Tampin'Akadifotsy. Misy ifandraisako amin'ny fiangonana Akadifotsy io manko raha ohatra tianareo ho fantatra. Davatra tao any natao batisa. Pasteur Rabe Manahaka no batisa natao tamin'izany andro. Niasy izay natao Jesu dia tsapako ao am-po, fa tsy dia tohinona sy mitika kokoa. Nefa na izany aza dia inokoko, fa zay kely vitako iterabokatso. Ito fahavao
Sikuli Jesu, Lalai Bumakin Yuri Nawaku, Niyati Belumaku, Sayume na Wiyanaku, Iyatuka Kusimulai, Kunikuilai, Vityabana. Ie, tsy nieritreretra ve ianao hoe niady par rapport amin'ilay défi napetraka ao? Sy raha fa tafiditra ao anatiny izany satria afa-baraka izy raha mbola nijanona tao satria à peu près sur à peu près 80% fa tsy afaka niara-iasa amin'ny andro radiolina intsony izy no mivavana ataony tetỳ Ambadika dia naleony ni-anticiper izy fa tsy ho afa-baraka izy. Isaorako manokana eto ny vadiko sy ny rafozako izay mpitandrina namerinahako tao anatin'izany atao hoe sehatry ny finoana sy ny fanompoana. Je rends hommage à ma femme et mes beaux-parents et le père de ma femme qui est pasteur. Namerina tao anatin'izany fiainana manompo izany, mino ary misy degré an'io fa afa kokoa izany hoe manana fianakaviana akaiky izay mananatra sy mpitandrina mahalala ny tokony hitondrana ny taranany amin'ny lalany tokony andranany. Veloma mandram-piona fa raha tsy manoto dia raha tsy manoto dia amin'ny talatariva ny fotoanantsika kanefa ny mety ho possible mivoaka raha-pito hariva ihany koa io zavatra io dia araky ny fitranga ny zavatra rehetra eo dia tonga ty any ny mpanomponareo manazava anareo ny zava-misy sy ny zavatra mitranga ka dia mametraka fitahiana lehibe sy veloma mahafinaritra. Mandram-piona tompoko, veloma avy eo aloha hain'Andriamanitra tompoko. Ary eto am-bavaka ny fandaharantsika, eto am-bavaka ny mpanomponareo satria izy dia hoe feno ary mandram-piona tompoko. Veloma tompoko.